Izay ny amin'ny olana eo amin'ny mpivarotra etsy Analakely sy ny commune Antananarivo renivohitra iny fa ivadika pejy mba vao afatanteraka isika. Raha nilandamina ny fitokonana teny Akatso dia ny mpianatra tetsy Vodovorona indray no nitokona tamin'ity androany ity. Tsy fahazahoana valo-mahafapo avy amin'ireo tompon'andraikitra ary ny tsy fahatongavan'ny talian'ny sekoly anao tatitra mikasika indrindra le 5 alina ariary. Mihoatra amin'ny sara-pisoratana anaran'izy ireo no fantatra fa antony ity fitokonana ity. Niroso tamin'ny fitokonana ireo mpianatra eny amin'ny Polytechnique Vodovorona ny maraina teo. Ny tsy fahazoana valo-mahafapo avy amin'ireo tompon'andraikitra ary ny tsy fahatongavan'ny talian'ny sekoly anao tatitra mikasika ilay 5 alina ariary mihoatra amin'ny sara-pisoratana anaran'izy ireo no antony fitokonana. Fanazavana momba le droit 50 000 ariary izay tsy fantatra fanazavana dia nandeha ny fivoriana dia tapaka atao fivoriana zany hoe hoambarana aminay mpianatra androany talata mivalo miaraka amin'ny directeur sy ny chef financier na agence comptable hoe inona ilavana an'le vola zany hoe efa inteny zareo ambava le izy fa hoe androany no ditahina amin'ny mpianatra zany ny fanazavana momba 50 000 ariary zay dia androany moa zany nivory tao amin'ny OFIN mpianatra rehetrarehetra dia tsy tonga moa zany ireo tompon'andraikitra hanazavany le izy napahendrena le izy ato anatin'ny enceinte aloha zay atreto dia miandry faran'izay maika zay réaction avy any aminareo amahana le izy anareo tompon'andraikitra. Tsy afaka niaina malalaka tamin'ny fiainana andavanandro ireo mponina nanodidina ny Polytechnique Vodovorona noho ny fitokonan'ny mpianatra sy ny torabaty nisy teny an-toerana satria naneho ny atezerany tamin'ny alalan'ny torabaty ireo mpianatra nikatona ny akamaroan'ny fivarotana. Tsy midivisa mavaravara ny akatonina fa dia vona torabato. Le miaina ny olona aloha tsy dia metsena fa matahotra an'le izy dia manfiry ny tsena. Matahotra ihany koa ireo mponina etsy ankilany satria tsy afaka mandalo noho ny torabato. Nanomboka tamin'ny valora maraina no nihetsika ireo mpianatra Vodovorona taoriany ny tsy fahatongavan'ny tompon'andraikitra. Efa tonga teny an-toerana ihany koa ireo mpitandro ny filaminana saingy tsy nisy kosa ny fandatsahana bomba mandatsa-dranomaso. Raha tsy ahivina dia mitakiny anenana ny sara-pisoratana anarana izay angana noho ny andreo Université Mpanjakana hafa ireo mpianatra. Raha toa ka 5,7 alina ariary ny an'ny Université Nakatso dia 5,4 alina sy 1 hetsy ariary ny an'ny mpianatra maka master ao Vodovorona.